ratsy. Fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara mitohy nosoratany sederana antenaina Rabearnala. Ho velomin'ny mozika volosoa nanja miaraka amin'ny Christophe Rabearmanana faly Ralala. mandray feo mamiavony mandrindra raha teknika aro manatontosa nanja razafindrakoto tety dratsy. Fa inona moa zany ny tena nahatonga madama tsy nahita ohatran'izao ka? Sa ve efa jambatra any am-boky ianao? Vaingana kely any tsy nahita ohatran'ny io ry faly a. Zany ve? Vao herintaona teo angamba izay. Ay ve? Fa inona nisy eo tamin'izany madama? Raha ny marina dia nisiparan'ny olona. Ndray kosa fa tena ahoana loatra re? Hitanao? Za efa fantatrao ihany fa misy an'io tosidra mitaiza io ka voatery tsy maintsy mihenona fanafody isan'andro vokatra izany. Ka nisy tandrefaka avy amin'ny fanafody nohaniko izany. Zany ve tompoko? Ie. Fanafody diso fatra ve sa inona mety ho antony re? Ary avy amin'izy any nahatonga an'izany? Fanafody sy ny fanandrify tamin'ny zavatra nahazo mihitsy no nohaniko nandritra ny fotoana naharitra ka ny vokatra izany indrindra no nitarika fahampitena tsy kelikely tamin'ny masoko. Ay izany tsy tonga dia jambo ohatr'izao ianao akory? Ie, nandeha tsy kelikely. Miamanjavona ny fahitako ary tsapako miareraka ihany koa atao anatin'izany. Noheveriko fa noho ny abetsahan'ny asa no antony nefa rehefa tena nizana dia hita fa ny fanafody nomena no tsy fanaraka tamin'izay izy. Fa nga moa zany tsy fantatry le olona mpanara-maso ny toeram-pahasalamanao ka? Ka avy amin'ny indrindra nge nahatonga an'ilay izy. Izy no isan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'izao mahazo azo ao. Zany ve tompoko? Ena ry faly a. Angamba kosa tsy azo ekena ny tandrevaka amin'ny asa saripady ohatran'izany ka. Manjary miteraka aretina goavana ho an'ny olombelona tsy fahaizana manatanteraka ny asa. Profon'izany zao mahazonao zao madama. Asa tandrevaka ve sa tena ninina natao? Fa ahoana e? Dose répétitive ilay izy. Izany hoe miverimberina nandritra ny fotoana lava. Zay vao nahatako natanteraka ny fahitako ohatr'izao. Sao dia mba haninina natao kosa ary? Saingy tsy ampy ny porofo. Tena efa hampitana anazy zany madama. Za koa tsy te ilavaniny amin'izany ka. Fa nahoana ka? Tsy mba sarobidy aminao ve ny hazavana madama dia nandefitra fotsiny ianao? Dia inona ny tombontsoako avy amin'ny fitanana sy ny fanarahana azy? Mba hahafahana misoroka mety fiverena zany amina olona hafa indray ny fandraisana andraikitra madama. Iandry koa ny tena tsy manaiky nefa sarotra amiko ny hanenjika ny olona ohatran'izany. Fa inona ny antony? Satria tena efa nandray azo namana tao anatin'izay taona maro nandraisany an-tanana amin'ny fahasalaman'ny fianakaviana iray manontolo izay. Dokotera? Ie, izay ny dokotera ny fianakaviana. Andretsiako dokotera. Fa dokotera izany zany ny tia madama roa ny teneniny eto aloha e. Fa tsy dokotera ary ve zany e? Sa mety mpitsabo hafa kosa angambany? Fa izy zany dokotera zany madama? Ka na ho teneniko aza ve ho fantatro akory izy? Sa ianao efa mpiserasera amin'ny olona ohatr'izany? Ka Any izy ihany. Miala tsiny indrindra madama fa ohatrany lasa niditra lalina tamin'ny antony e. Tsy zany fa nahaliana loatra mantsy ny tantaranao. Fa efa vita ve zany zavatra nataonao izany ary faly a? Tao tsy maheno feona eto intsony a? Tao mbola vao niatsatsaka ilay sipremy mantsy ny vitantsika raha ohatra ka mbola eto amin'ny asiny ity no misy atsikako. Marina tokoa izany madama. Variana nenanao dia nanjary nijanona tamin'ny fanetezako n'ilay sipre. Andraso tokoa aloha aisako ty toary ity. Isanantsika makany.
fa ahoana raha ny tena marina amin'izany zavatra ny tantarain'ny Matamborondroazany dia dokotera ve zany ny tena ambadiky ny fanapozinana azy ka nitarika an'ity fahajambany ity. I dokotera izay naniraka anatotosa amin'ny fiarovana azy indray amin'izao fotoana izao. Fiarovana amin'inona? Fiarovana amin'izy akoa nefa? Ohatrany tsy azoko ity tantara ity ka. So dia sanatria ka tsy zany velively ary ny tena antony na ny raha ny dokotera. Izy koa nefa tsy nety ny teny an'izay tena antony. Tsy mety manome fanazavana feno izy amin'izay fanontaniana manitikitika. Tena i dokotera mihitsy ny tsy mahazavazava ka. Ary maninona koa hoe tsy avelo fantatry ny olona ato ny anarany. Inona ny antony hanafenana an'izany raha ohatra ka tena anao somarina ny tanjona. Raha tena vonona ny aro Matamborondro tokoa. Be dia be ranga ny zavatra tsy mahazava amin'ilay izy. Dia inona nefa ny ataoko manoloana an'izany e? Tonga dia hiala ato ve? Sa ho lazaina amin'ny dokotera aloha izany ahako rehetra amin'izany. Nefa tsy ohatran ny hafahafa be ilay izany. Zaho efa mifanaraka taminy. Ka raha izay ve moa no ampazava ny tantara rehetra. Aleo ranga atao aloha izay eonana amin'ny dokotera. Avy eo tsy miverina eto intsony. So dia sanatria ka resaka hafahafa ty ampijabany aty. Marina e. Aleoko ihany mivarotra voninkazo. Tsy dia mety loatra ilay mivoaka matetika. Ka zany etsy hoe mivoaka matetika tompoko. Fandeha hoaizy io. Zany hoe miantsony any an-tanàna fa mbola tsy mahafantatra an'izao zatafiditra ny asa aty izao mantsy ny olona any aminay. Ka inona tsy resahan'izany amin'ny madama e? Dia atsoina amin'ny finday ny zareo dia vita. Ka efa niteny tamin'ny madama indrindra angamba izy ihany dia ary efa namela izy. Ka madama manana ny fomba fiasany. Azy zany. Dia izaho koa manana ny fomba fiasako. Izay tsy azoko atao mihitsy ny mamela ny sy hivoaka ny tanàna raha tsy tapitra ny fifanarahana. Eny fa na dia mikarakara zaridaina aza no asany se ato. Tadidiny se ilay fifanarahantsika. Eny tompoko. Saingy voalaza ihany koa fa mba afaka mifandray amin'ny fianakaviana ihany rehefa sendra ny tampoko ohatr'izao. Ela be zany fa mandeha anse. Mamela ny se aloha androany. Fa ny manaraka kosa dia tena miala tsiny amin'ny se ary faly fa tsy afaka ny anao an'izay tia se atao ohatran'izao tsony ah. Ny amantsy rehefa asa dia asa. Eny tompoko dia misaotra indrindra. Mandeha anse mandeha. Mba aloza an'izay olona koa ty raha misy andro ty ka. Marina moa tsy mba ohatra ny toetra amin'ny madama mihitsy. Nefa dia efa namela mahalalaka izao tokoa madama saingy mba ho fanasiana hazany azy indrindra no mba nidirenako taminy an'izany. Eny efa namela izy aloha. Amin'ny manaraka tsy miteny aminy intsony fa vao mamela madama dia efa iny any misita.
Ahoana ry se fa inona nefa nanavarako an'se tokony milaza melo amiko se rehefa iona amiko miala tsy indrindra aloha dokotera saingy ianao ihany ko aloha ny teny hoe afaka miresaka aminao ihany raha misy ilananao mihitsy dia izay koa tsy ny salasalako. Ie, ka inona ary zato mamaky an'se? Ohatra misaha fotifoty be ihany le farazavana dokotera. Anitra ohatra misy zavatra tsy azoko izany amin'ity toetra raha ty. Fa inona ny tsy mazava misery faly tsy zany fa nisy resaka ny tantaran'i madamo Rono dia eo no ohatran'ny mampisalasala. Ny amin'inona? Ny amin'ny hoe izany na jamba azy? Fa to tonga dia fantatrao dokotera. Fa izay ihany ny tiany anontaniana ve? Fa izany ve ho fotsiny dokotera? Tia fantatra marina satria mantsy izany hoe inona ny tia sy tenenine? Tonga dia tsory. Raha ohatra ve ka izany ny marina dia tsy vonina ny asa ho atsony se? Dokotera, tokony tsy hanafina ninninina amiko ianao. Mba mora misy asiako ny tenako fa tena very marina ve voalaza amin'ny madamo Rono? Raha marina ny voalazany tsy tokony efa taiza ny toerana nisy aho ohatr'izay hoy se. Fa maninona ny mbola eto amin'izao fotoana izao? Maninona ny mbola miresaka amin'se eto? Fa ahoany? Tsy marina velively izany ry se. Tetika nentina nanalavirana aminy fotsiny izany. Tetika ho ianao? Fa i madamo Rono renkeka tena tsy mahita amin'ny masony ro fa jamba izy amin'izao fotoana izao Tsy mbola manana profila zanan'izay tena ambadika izany ary se. Ny fantatro fotsiny dia hoe tandindomindozo rondro. Dia maninona nefa ny tsy lazaina amin'ny vantana izany dia izy mandray fanapahan-kevitra iarovany tena ny dokotera. Raha ohatra tokoa ka tsy fantatra ihany le olona na iza na iza. Tsy mino rondro. Ary indrindra amin'izao fotoana izao dia fahavalo ny fandraisany any. Takizay nieverany se tamin'ny voalohany teo izany. Eny ka izany tsy nahafantatra an'izay zava-nisy taloha tany kosa dokotera ka angamba ianao tsy hanome tsiny raha niteny an'izany kosa aloha. Marina izany faly tsy manome tsiny an'se raha tsorina amin'se dia efa ely rondro ny tsy tompony aintsony. Ary milaza amin'se fa raha tsy za dia tsy jamba fotsiny ohatran'io izy efa maty aza angamba. Izany ve dokotera? Fa iza ary izany ny meloko iza no mifofony ainy ary inona ny antony? Ao amin'ile trano be tsy misy afa-tsy izy any fofom-badiny. Izay ihany ve ny olona hitan'se eo? Tsy misy nizan'izy afa-tsy izy Rono ao ankoatran'ireny mpiara-miasa amin'ny andro ireny izay mivezivezy matetika raisiny eo amin'ny biraony ao an-trano ao. Indraindray madama no ahatongavan'izy ireny ao dia indraindray koa nefa misy eo ihany. Ka iza izany no mifofony ainy eo? Any se mahita azy ny filazany se amiko an'izany aza ny tokony ataon'se faran'izay aingana indrindra. Izao nefa to ilozany se mandeha ty indray. Ka tsy azoko mihitsy le izy dokotera. Ka ahoana? Efa mazavazava amin'se fe aloha izany izao izy. Tsy mamono no asako fa mitsabo ry se ary miaro ihany koa aza. Eny Zay fa mandana amin'izay se mamonjy ny asany se. Fa ahoana koa aloha reto solovolo sy fitafiana rovodrovotra anaovanao reto Lazainy se fa fianakaviany se raha misy manontany an'se. Fa iza moa no anontany eo ka? Zay fotsiny. Fianakaviako avy any ambanivohitra iny hoe dia izay. Ary aza mamerina ny ohatr'izao tsony ry sery faly raha tsy izany dia se indray koa no anahirana eo. Marina ry faly fa avy aiza marina sy ety? Ka araka ny efa nilazaiko taminao teo dia niantso sy nampilaza ny olona tany aminay dia iza ny niaraka tamin'se? Mety gaga angamba se fantatro daholo ny toerana nalehan'se ka miangavy an'se ilaza amiko izay tena marina. Ka ny rahalahy ny dadabe anay izay mipetraka ty Antananarivo no nafarako ilazany any an-tanàna. Andeha ody mantsy izy
fangatsy ny olona ny ambanivohitra sy indray. Izy natsoko teo ka de efa nafarako izy. Any ambanivohitra nge tsy misy réseau zay no marina. Eny tompo, tsy mandangy aminao a. Mahazo mandesy. Fa ahoana ary zany? Fangaza fantatro misy ihany no naliako no miteny amin'izany izy. Tena nanaraka izy zany a. Ary fantatro dokotera ihany koa zany rehetra zany ka zay ny anton'ireny fanamiana lahy antitra malotoloto nanaovany reny. Ka raha izany de ity misy ihany ty mihitsy nge zany tsy mazavazava e. Ka tsy afaka ny tonga dia hanao inona azy aloha raha tsy mivady zay ro malala. Ka tsy hitako hoe inona no andrasana. Ka mbola tsy vonina ny roso amin'izany nge raha matoa e. So dia mba hainao koa sara ny tsy mahay mandresy lahatra azy ry andry. Efa firy taona ve zay? Ka tsy maintsy miandry alohantsika ary malala. Ka miandry rovina ihany e. Efa maika efa te higalabona amin'ireo arena be ireo a. Sady efa leo anty miaraka miafokafony ty koa e. Raha zay olana izay indray aloha efa voavaka. Fa ahoana? Afaka mipetraka amin'ny trano amin'izay ianao. Efa tena tampona tanteraka mantsy ny masony amin'izao fotoana izao. Ary ny dokotera mivezivezy ao amin'iny ka. Dokotera zany efa ela ny voadaky e. Raha vao miantsika mahery eo dokotera dia alefatsika koa. Dia iny dokotera iny marina ve dia ionina fotsiny amin'izao hoe izy ny fototra ny fahajambanindrondro. Efa mandraka iny amin'izany a. Tsy misy tokony iasanao saina intsony amin'izany fa efa nikarakaraiko tsara. Dokotera nge iny mandinika sy mieritreritra fa tsy olon'olom-poana koa. Aza matahotra amin'izany ianao a. Manara-maso ny fihetsiny afa tsy hoe mipetra-potsiny akory. Rehefa nanalavitra ny rondro izy dia efa malalaka ny lalantsika e. Ny fotoana maharesy lahatra ny ramatoabe sisa andrasana. Ndry afaka mipetraka any an-tanàna amin'izay fa tsisy ahita andry izany tsony eo. Dia izany mpanao zaridaina izany ahoana ka? Ka enina koa nefa nirarahinao an'izay mpanao zaridaina any e. Fa ahoana? Efa nanadiady sy nanara-maso azy tao anatin'izay fotoana niasany tao izay fa tsy misy ninina ny aminy ka. Ka tokony tsy nekena mihitsy ny fidirany tao ry andry a. Ka rondro angeny napiditra azy tao e. Ilainy amin'ny fikarakarana n'io zaridaina be io mantsy ny edala dia tsy hitako koa moa izay maharatsy an'izany e. Moa rehefa tsy mety aminao reo dia rehefa tonga ao indray ianao mandefa azy e. Tsy olan'izany. Ka tsy afaka manao an'izany mihitsy raha tsy feno ny fahefako. Tsika sy ianao ary izao mbola miafina aty amin'ny hotely ohatr'izao ihany rehefa miaraka ko. Aza matahotra ny rio efa kely sisa dia ho azontsika ny fandresena. Raha vao vita soratra amin'ny fotsiny dia efa tsy ilayntsika intsony izy. Misy tombony lehibe ho antsika ihany mantsy tsy fahitan'izao koa amin'ny lafiny iray a. Inona no tianao tenenina amin'izany? Be dia be ny zavatra azo ampanaovina azy ka. Ohatra hoe izy ihany no mentsika isotro ny fanafody amin'ona azy. Azontsika atao izany ary malala.
izany ianao fa avelo amin'izay alohako azy. Fa tsy mety angazo anaovako azy zao faly. Tena mety tokoa zaka. Hainao mamina vinany lava na dia tsy mahita aza amin'ny masonao. Jereo raha tsy efa nahavita betsaka ihany ianao. Aleo amin'izay ianao anoizako azy rehefa vitako reto e. Zao koa mantsy ianao vizany eo. Aleo aho ety andro faly hipetraka fotsiny ao an-trano indray ary avy aminao e. Za koa efa tena leon'ny mijanonao ka aleo mikilemako tsy ho sakana mihitsy. Ka na izany aza madama, ny asako eto efa miandraikitra azy ity mantsika. Sady tokony hizatra koa nge ahy e. Asa re? Fa efa mifiry zao andro zao ry faly. Amin'ny 12 ora latsaka fahefany. Mandeha any ianao alaivo mifanafotika ry an-trano ry. Efa ora tokony hinanako azy mantsy zao ka sao dia tara. Marina tokoa zany madama. Andrasary aloha araiky vetivety e. Variana tamin'ny fanetezana bozaka koa madama ka tsy tsaro mba amin'ny fanafody. Ohatray. Ary ahy ve aty misy ihany re. Zay sy madama rondo zany variana tany amin'ny zaridaina tary ambadika tary. Izy tonga avy any am-piasana. Dia tsy azo koa hoe naninona ny tsy mitondra fiara. Sa mety nandeha taksi. Dinona koa tsy nilaza amin'ny tamin'ny rondo fa ato izy. Nivoaka ny efitrano zareo iny. Ary inona koa iny zavatra eny tanany iny zany. Toboaty mpanafody. Ary efa tonga dia andeha ho atiriny any iny izy zany e. Tako natato ambadika tato dia tsy hitany. Aleo aho zany andeha hiverina ho any an-jaridaina fa efa netiny misy andray ny fanafody saika ao alaiko. Ka zaza tsy nahafantatra madama fa ay efa di. Aiza le izy? Fa aizary misy andry. Izy nivoaka niaraka tamin'ny fanafody teo nga tsy lasa nakatika. Faly be zany e. Reko ange ianao miteny teo e. Za tokoa ty madama. Aiza ny fanafodiko e. Fangatsy nalainao ndray. Ka Ohatray. Fa ahoana? Naniraka anao nge aty ry faly e. Ay mo andraso vetivety ara madama. Fa ahoana koa renao zany? Mbola nandeha nanasa tanana tetsy amin'ny pompe tetsy aka. Dia izay vao andeha. Ka avy nanasa tanana vetsy tany dia tany fa mbola hiverina ty indray e. Ianao ty tena tsy. Ilozako vetivety ary alohanao madama. Dia lasa iza zany misy andro teo niaraka tamin'ilay fanafody. Tsy azo kokoa zany. Andraso aloha e. Aiza mirety moa ilay fanafody fihinany amin'ny atoandro toy izao. Ty eto ka. Yandry o? Yandry a? Tsy? Fangary izy tsy ato ihany e. Yandry o? To tsisy mamaly. Faly a? Faly a? Ahoana zay madama? Fa efa lasa nga Yandry sy le olona niraisiny tato amin'ny birao tato. Efa nisy olona mivoaka tokoa teo ka. Saingy misy andra mba tsy nandeha. Sao dia tsy hitanao ny voany. Ka ny fiarany aza nge madama mbola mijanonao e. Dia nakaiza ary zany izy raha izany e. Tsy hitanao anga? Tsy hitako madama. Tsy ho any amin'ny ray amin'ny roa efitra be dia be ato ve izy. Asa any amin'ny toeram-pamakiam-boky ao na ohatra. Ay e. Za koa mantsy variana any an-jaridaina any ka tsy mahita an'izay ato ohatrana ato e. Ay, mandeha navondrena sanao ary. Eny madama. Misy andro tsy nivoaka izany tokoa fa mbola mijanona miaraka amin'ilay tovovavy ny any ambony any indray angamba.
ohatran'izany foana mantsy no ahitako azy evitelo izay miaraka tonga amin'ireny olon'ireny ry zareo dia avy eo maty mizeliny mijanona miaraka amin'io dia madama zany tsy mahafantatra an'izany mato mitady azy. Iandry a, aizenao e? Iandry a, Iandry! Zany fa makaty. Aza mamaly fa ianao fotsiny. Fa maninona ary ty varavarany ty no mivoa? Sa ve Iandry no ato e? Dia maninona nefa izy no tsy mamaly? Iandry a, Iandry a! Aza mihetsika tsony aloha malala. Ay, Fa misy olona ve ato e? Iza no ato? Iza no ato ah? Mety any amin'ny toeran-kafa angamba izy. Aleo aloha andeha hitady azy any iray rehefa tsy ato izy ka. zay fa lasa. Tsy miverina intsony ve iny? Tsy miverina intsony re iny e. Idio trano ry Andry eo. Ndraso tokoa aloha fa raha matoby koa manimba rivotsy. Efa tapitra voatetiko daholo ny efitra tato amin'ity trano ity fa tsy hitako ianao. Ka tary amin'ny terasy tary ambony taringa za e. Ay ve, za kosa aloha tsy tonga tany e. Fantatrao ihany matsy fa tsy tafakatrany ah. Ka zay tsy na enoko ny antsoantsonao. No heveriko fa lasa izy ianao. Dia fa nala elo hery tato ve no malalako. Tena ninona zao raha mba nentina miaraka taminao tany ah. Ianao kosa tsy mba miraharaha mihitsy. Ka ianao nge ohatra mbola sahirana tany ambany tany e. Dia tsy sahako ny kotabaina. Ka ny andrenydreniko anyraisinao tao amin'ny boranao reny ako. Eny e, alefa amin'ny manaraka tsika miaraka maka rivotrivotra any amin'ny terasy. Any e? Fa nanenina koa raha izao ka. Ka tsy efa ora fihinananao fanafody ve zao rondro a? Zany ve? Ie, andraso. Aiza ary monina asiako azy teo. Ty eto ka. Madama. Ohatray marina. Oay, tena voatonako ianao Ramsia. Fa le ty ve tsy mijery e? Azafady indrindra Ramsia, tena tsy hitako marina e. Lalana malalaka be dia inona ny andomalany tavoangy-panafody ty an-tanao? Fa inona ary dia atao mifaly e? Tena tsy mety kosa atao lazo ka. Tena azafady madama. Azafady Ramsia fa tena za mihitsy ny diso e. Dia atao ahoana zao io? Fanafody tokony hohaniny zao nefa. Ka ny mpanao zaridainanao ihany io manao kitoto io e. Tena tsy mitandrina mihitsy. Sady tsy hitako koa nge zany hoe inona moa zany natao leria ty e. Fa manao inona ty e lahy io zao? Saika tsy zany fa saika anto. Dia ahoana aloha ty fanafody ty ry andro fa tombolo ilozanao mivazavazo io fotsiny ray e. Tena tsy fananiko reo madama, marina e. Dia ahoana zao ty fanafody narila ty? So dia very lafa ariary ara ny vidiny io. Ka izy ty indrindra nge ny saika notadiavako anareo teo e. Inona? Ty le fanafody mitovy amin'ny hoan'ny madama io teny an-jaridainao omaly atoandro. Ta izy ty? Fa nga misy anankiroa. Adininao teny amin'ny latabatra teny ivelany teny izy ty omaly madama. Ary efa saika ampatsahany ahoana fa adiniko. Dia eto zao vao mahita hoe tompony amin'ity ny anjera vaky teo ty ihany le iziko. Ka tsy aloha ve ty zany aloha no ampiasay e. Avy eo tsy maninona fa azo lana amin'ny karamaoko ihany izay vidiny ty vaky ty. Matsy fahadosoana ka tsy maninona na manolo azy ahy e. Ka mbola nisy ty tokoa moa na nino ny andro no nividy hafa e. Ka za ve mahita an'izay adinina tany atoko tany. Ny fantatro fotsiny dia manome fanafody anao ah.
aha eto ty ny aloha ry fahaloany ka dia misaotranao aza nampatsiahany izany tsy manolo izany ianao fa izay very dia very madama so dia tsy mety izany e amantsy ho fahatsoana mitandrema fotsiny amin'ny manaraka misaotra indrindra madama bandy tsy misy ilana azy le fijeriny monsieur andry ahy amin'izany so fa lalako tratrako fa efa saika tara fa efa ela izany faly io ny tia mikarakara voninkazo ohatr'izao nanomboka tamin'ny fahakeloko tokoa dia efa nakafi mikarakara zaridaina ohatr'izao nanaraka ny dadako nivarotra voninkazo aho taloha tamin'ny mbola kely izany dia teo no nitsirin'ny fitiavako zavaboary mahafinaritra tokoa nge izy tony marina tokoa izany madama mahafinaritra miangoka anatin'ny tontolo tahako izao asa re roviana voaverinao tontolo maintso tokoa gasikara efa misy ihany kosa miezaka amin'izany indrindra mifambolekazo amin'izao fotoana izao saingy tsy andraikitra mitokana fa andraikitra ny tsirairay izany tsika senao no mahatsapa an'izany saingy mbola mila ezaka indrindra ho an'ireo izay mivelona amin'ny fanapahana an'ireny azo ireny izay amatoana maro indray vao maniry eny tokoa fa firy tokoa moa izao ny zanako faly enao tiako madama fa maninona ka navady aza tsy mbola ananako zanaka no anontanianao fa maninona ny tsy manambady ka tsy mbola mahita an'le silam-panahy madama fa nahoana ny tsy ahita tovavy be dehibe reny sady atoko fa tsy mbola fotoana azany ko ngambo izao fa nahoana ka aleo aloha hifototra amin'ny fitadiavana madama avy eo izany manaraka ao azy eny ihany sady raha nambady nefa tsy velona koa ro ny zanak'olona tsy hanahirana ianao lehilahy mazoto miasa sy mavitrika io ve dia hoe tsy ho velona ny zanak'olona ianao nge madama manana ny ampy azo lazaina fa tapitra ohatry ny fahasambarana ianao satria eo aminao vola sy ny arena fa angara manam-bola dia azo lazaina fa sambatra inona moa tsy voavidiny vola ho ianao madama lazo ho amiko eny fa na dia fahamarinana aza voavidiny ny aina tokoa ve fa niresaka n'izany ihany ianao madama fa angamo izany tsy mba nisy fitsaboana azo atao ntsony amin'ity masona ity to efa lasa lavitra dia lavitra tokoa mantsy ny fahaizany siansa amin'izao fotoana izao saingy tsy liana amin'izany ary faly fa maninona ka rehefa izao no natao anjarako dia tsy mampaninona tsy tokony olona amin'izao fotsiny ianao madama sa ve misy andro tsy mba mandresy lahatra an'izany aminao kosa na mandresy lahatra azy andry safidiko mihitsy io ny hijanona amin'izao leon'le manatona dokotera etsy seroa nefa tsy mahita izay vokany akory avy eo ka oka amin'izao rehefa izay no anjarako eny fa na dia mafy tokoa aza ny mena an'izao iainako izao manana heritsaina ambony tokoa ianao izany madama zay fa vitako ty fa aleo aloha androka an'ireo bozaka ireo amin'ny bority amin'izay madama avelako vetivety eo aloha ianao mandehana ary dia ahoana ry azy tokony toy andreny dozininy fa nga iny mety raha tao an'izany ka tsy mety ho zany voadina lery izany dia na le tety an-tanako mbola fianao le zavatra nanapohantsika azy tapiko
rivotra very sy vaky tery daholo. Fa maninona koa ary ianao tena ohatrany tsy mba mailomailo izany mihitsy e. Ka tokony hitandrina amin'ny olona jamba moa ary malala. Na eo imasony azy iny no afangaro nga hitany sy fantany, saingy efa nararako tao anatin'izay tavoahangy vaky izay daholo aho le dozy rehetra. Tsy fantatro izay namaimay an'io zaridiné io avy any dia voadona lery daholo le fanafody leko androndro. Dia ahoana izany izao? Mbola le voandray mandeha tamin'ny voalohany iny ihany izy izany no mihinana an'ilay izy. Ka nga mety raha tsy miverina indray mandeha e. Le olona nanome an'iny fanafody iny efa nanafatra tsara mihitsy hoe indroa araraka ao anatin'ny zavatra sotrony le izy. Ka tsy mety tsony aloha izany e. Tsy adomilona ny sainy velively tsika ary tsy mety hanao sy mininnininy eo izy ary tsy miasa ny herin'ny fanafody io. Ohatr'izay nataontsika nahajamba azy iny ihany. Dia aleo izany mitady hevitra fanomezana azy an'io fanafody io. Ary mba mitandritandremy ianao amin'ny sisa fa tsy. Le ato misy olona fa ahoanany ianao? Inona ary ty misosososy tsy mahalala fomba ty? Tsy mandondona akory vao miditra any efitranon'olona. Azafady tompoko fa niveriko fa tsy misy olona. Inona le anao aty e? Tsy izany fa ny raha madama anakatona ty varavarany hevitra ty atompoko. Na izy ihany koa za mantsy tsy mahafantatra hoe ato ianao. Nefa aleo ary hiverina mademoiselle, miala tsiny indrindra. Avilo ty aty. Fa ahoana mademoiselle? Andre miteniteny amindrondra hoe misy olona ato a. Rehefa izay mifahafantarany azy hoe tsisy olona ato dia izay izany. Dia hidiana ato ve izany ianao mademoiselle? Fa hidiany anina ato ahoana koa e? Avelao iovo eo fa iandry manakatona an'io rehefa mandeha izay. Ay. Mbola misy fivoriana taonay mantsy ato. Eny tompoko. Ary ndraina amin'izay mandeha any. Avelao kary ianao mademoiselle. Dia mbola manerina ny azafady indrindra tompoko. Mandrebirebitsy. Ka efa mba manao olana nefa izao ny fivoaran'ny fahasalamanao rondro a. Mba manao ny asany ihany ve mpitsabona solontsika an'le mpitsabo anao taloha iny sa dia ny eo ihany koa ny eo aloha e. Izy ve moa hitovy amin'izao e? Eny e. Fantatro tokoa izany hoe ny ray mamelona moa ny ray mamono, saingy mba mila résultat kosa ka ohatrany miandry ela loatra amin'ity tsy fahitanao ty a. Tosi-drako aloha efa mba misy fivarany ihany e, saingy ny fahitako ny tena mbola manahirana be mihitsy. Ka nga moa tsika dia ahita fiovana vetivety eo aminao ka mba mandeha miandalana kosa e. Eny e, ka nga moa misy mahamaika ahy e. Maika ho ay za zay tsy mahita ankehitriny. Naza manao an'izany ianao a. Iandre tato ato izay hoa to tsapako niovy izany ny fitiavanao a. Maninona? Izany e. Tsy misy an'izany rondro a. Tsy haiko hoe inona no mahatonga anao hiteny an'izany? Ohatra ny lasa variana mivory sy mandeha lava any foana ianao. Indraindray aza moa na dia tsy mivoaka azy ianao fa ato an-trano ato ihany dia tsy miraharaha mihitsy fa atao mandositra foana. Tsy izany aky fa
tena sahirana amin'le asa betsaka. De izay angamba no mety hoe anadinoko anao indraindray. Nefa tsy zany ka, mba misy fotoana ahafahantsika amin'ny resaka ohatran'izao ihany koa se. Rehefa amin'ny riva tena tsy ohatran'ny taloha mihitsy Andry. Taloha nefa na dehibe asa ohatran'inona azy ianao tsy maintsy manana fotoana natokana ho ahatrany. Saingy amin'izao tsapako ny ovo izany. Asa inona reny mety ho antony? Tsy misy an'izany ho ah. Hany ka ohatran'ny mahatsapa zavatra hafa ato an-trano ato. Rehefa ilay zarery zavatra hafa ohatrany ahoana zany? Tsy haiko hoe ohatran'ny hoe misy olona ankoatrantsika sy ianao izany ato amin'ity trano ity ry Andry. Fa olona hafa ahoana? Tsy misy nizanizavatsitsika tokoa ato ka. Faly tao zaridaina. Marina e. Ka mety faly zany e. Tsy faly ka. Raha faly tsy maintsy mamaly any foana izy fa tsy izy mihitsy. Ka rehefa tsy izy dia ho izy ary e. Tsika telo ihany ho ano ato. Ka sao dia mba nidala mihitsy raha manao sangy ratsy aminao ato rondro a. Raha zany dia aleo izy alefa any fa sao dia sanatrika maninona rery ato ianao rehefa amin'ny fotoana tsy maheto ahy iny a. Tsy zay vao tena loza. Efa miteny aminao aho fa tsy faly. Ka hoana fotsiny ary e. Tena tsapako miasa mafy tokoa aloha raha io zazalahy io ry Andry. Sady tena manampy betsaka mihitsy a. Ka asa iza moa mahalala an'izay ataony eto. Ianao ihany mantsy no mahatokotoky olona eo a. Ohatran'izao ihany le tamin'le dokotera zao iny. Nefa avy eo nampitondra takaitranao amin'izao tsy fahitan'ny masonao zao. Ka afa kosa nge zany e. Ianao mantsy miaroaro ny foana. Ka tsy misy fahotana ataony ako. Androdroka olona tsy amin'ny antony. Ataoko fa tsy rariny izany a. Ianao ihany io e. Fa andraso aloha ka le ditianao ary an-dakozia amin'izay fa efa mafana angamba izy izay. Eny tokoa. Andry. Fa inona ny ataonao eto e? Aiza le diti efa misy an'le zavatra? Efa ao ambony latabatra ao. Sao dia nasiana siramamy indray fa tsy mety misotro io a. Tsy nasiako ka. Diaingina ianao fa mangatsiaka rehetra ao amin'ny efitrana ka. Andrasa aloha vidaina ny opération malala ianao koa. Zay dia niverina. Aiza. Dia dite tsy misy sirama miaraka ny itiavanao azy dia. Saotra Andry. Andraso tonga dia hosotroiko. Toa lany vetivety. Ahoana, mbola pina? Aoko izay ka. Andrasana eo amin'ny fahefatradiny eo zany aloha miasa tsara ny herin'ilay fanafody. Dia rehefa avy eo entiny eo amin'ilay taratasy hosoniaviny. Aleo aloha iandro kely. Fa aiza ianao izany ry Andry a? Ty re ty akaikinao ty. Avy no mipetraka eto akaikiketo ka manao inona ny alavitrany ary. Andraso ary e.
toa mbola tsy nivoako amin'ny efitrandro zareo foana ry andry. Tsy haiko hoe inona ny atao ela be ao. Sa ve tsy ny atao nisotro an'ilay dite indray rondro? Raha zao ory zao efa tena dila ihany ka tokony efa haka an'ireto taratasy reto izy. Tokony efa haka an'ireto taratasy reto eto izy zao. Za nefa tsy afaky ny andeha ao akory sao dia fantatro rondro eo. Ianao azy zao no iveriko fefa matoriko io. Ohatrany tsy endriko ny teny tsony mantsy ianao ka izay no nampangina. Efa saika reso toro ihany aty ore. Dia inona fotsiny no eritreretinao eto amin'izao fotoana izao? Tsy misy. Andrasa aloha isotro rano mangatsiaka vetivety aromba. Eny ary. Andry, fa ahoana e? Tsy azoko mihitsy. Fangaro sa atao sonety taratasy ity fa ao dia lozanao milentika ela be ao ery. Ka le zavatra nisotroana io ohatrany tsy misy fihitraikany amin'ny araky ny andrasantsika akory hatramin'izao e. Manina? Tena tsy mampiotsina volomasony ray akory ny dite ianao. Fa nomenao azy ve nefa le izy e? Efa lanina daholo e. Efa ho adiny indray izao. Ko manina izy mbola tsy maninona foana hatramin'izao raha izany no izy. Ka za koa rakakako. Izay indrindra no anontaniako anao eto. Misy zavatra tsy mazava izany. Ny tanako izao mihitsy nandraraka ny fanafody tao anatin'ny dite nentinao sotroina iny. Ka za fotsiny miandro vasiko eo akaiko eoko. Mandehana aloha jereo fa sao dia mba efa niasa ilay fanafody e. Ianao ihany no nilaza fa anatin'ny fahefatradiny iny raha ely indrindra dia efa miasa. Hatramin'izao anefa tsy hitako ihany izay vokany. Tena tsy normaly izany ry andry. Ka sao dia ilay fanafody nentinao kosa raha tsy mandeha amin'izay loniny e. Tsy mbola namitaka antsika izany iny mpamatsy poizina antsika iny ry andry. Tahak'izay efa nampiasaina taminy ka zao nahajamba azy izao. Ary sao dia ny dozin'ny fanafody omena azy no tokony atao fara-tampony raha izany ary. Fa ho vonoina nga izy io? Ka miainy fotsiny tsy esorina aminy ka. Aza mora taitaitra ohatr'izany aloha e. Ndraso fa tsy maintsy mbola hisy fotoana ahazoantsika azy eo ary faran'izay aingany indrindra. Ohatrany tsy maikitsika izany koa. Za mihitsy ary izao no tokony hiteny an'izany a. Satria efa mahakamoany mieritreritra ny ataonareo ao an'efitra ao nefa za atao ambadika ato ihany. Heverinao fa tsy mahasosotra be anga mieritreritra an'izany. Efa tafiditra ato aloha ianao dia efa izay ny zava-dehibe ry malala. Atontsika miaraka mitady vahaolana aingana amin'ny ranan'ireo fananana rehetra eo amin'ny anarako. Ary na amin'ny fomba ahoana hatongavana amin'izany na amin'ny fomba ahoana. Andry fa misy olona miresaka aminao anga izany? Mangina aloha. Andry Andry ity re ahy. Fa izy izany miresaka aminao izany? Ay ve? Madama. Faly re io e. Izy no niresaka tamiko teo. Faly? Ohatrany fembehivava ingeny reko teo e. Tsy misy afa-tsy izay sizy rera ingeno ato e. Sahoana letra faly? Ohatray, manao baiky mona misy andro mba anekeko an'izay lazainy. Faly Eny madama, izay tsy misy andro reto. Ay ve, fa inona ny ianao e? Fa inona mbola tsy atorianao amin'ity andro efa alina ity? Misy varavarakely mbola tsy mikatona le avary andala tsara ry e. Tazana avany velany any ka andeha hanakatona azy indrindra ny dirako. Ka andeha hiteny an'izay mihitsy aho io.
moa izy niditra tampoka avy any dia izay ny tenenako azy teo rondro ay ve idio tsara letsy ary faly eny ramisia ary ndao amin'izay amonjy ny efitrantsika aloha tsika rondro etsy ho tantanako ianao saika loza raha sanatrika eny mitialatsamby io nyresaka isy andro teo ay izy zany nitsokotsoko nanaraka ny andry avy eo aoriana so iandro fa misy amin'ny faly niditra tampoka avy anitra tsy zany saika tsy ny alana bala ary aleo arina ty iverany aty amin'izay ty ditesaka sotro madambo ty zay sady aleo arinany hatramin'ny kopy efa fempozina so ihany fa nalakitratako ny nanomanany madomizely malala ny diteny tatsy-an-dako sy ny nandrarahany zavatra hafa fatao anatiny rehefa nidika izy dia natakaliko dite tsy nisy ny enina mitovy tamin'izay saika nomeny amin'ny madamo rondro zany efa nanakinana ny tiraraha teny eny fantatro zany saingy tsy mbola voasoniany le taratasy hatramin'izao tsy misy hevitra fa tsy nifanekeny anao soniany io taratasy io ve ka ny amin'izay mety mbola sarotra mihitsy efa nyresaka an'izay ihany zay fa tena tsy mety miroso amin'ny fisoratam-panambadiana amiko rondro zay ametraka ho mpandovan'ireo arenany rehetra rehefa vady ny ara-dalàna dia tena tsy misy afa-tsy mifanaovany sonian'ity taratasy manendry andray an-tanana miarenany eo arinany fahafatesan'ity ihany zany no vaolana lazaiko aminao ange maitra fa hatramin'izay tsy nahitany mason'izay dia tena tsy mety manao sy ny taratasy zany tsony rondro dia izay na tonga hikaroka hevitra hafa ny fanasiana zavatra amin'ny rano sotroa mba hanamora ny fanerena azy anao an'izany dia mbola ao anatin'izany asa zany indrindra amin'izao elo efa tsy etsony dokotera manelingelinatsika iny ka saingy tsy mbola vita maty raha ny raharahana dia izany aza ianao no manao an'izany maharany-tsainy rondro ary ny maso ny jamba fa ny sainy mahiratra tsara eny ary aleo fa milaza vaovao aminao eo ihany ndao ary maitra zay ataoko fa efa azonao amin'izay ny zavatra nambara maitra raha ny telefonina teo mila milasitsika enao tsy mety mihitsy raha tsy ho lalany ihany no anatanterahantsika an'izany ary samy miaritra hatramin'izay hafarahany eto tsika aloha fa raha maty alohan'ny fotoana nefa rondro dia inona ny zavatra mety isy eo angamo zany tsy ho azonao ihany ny fitampananan'ireo arenany rehetra ireo rehefa tsy misy olona mandova azy eo izy efa eo raha mahita io fa tsy niteraka zany no sady tsy mety manambady anao ara-dalàna ihany koa tsy fantatra izay didy miafina natony tany ary malala izay tena mampisalasala amin'izany hevitra izany ka ianao ve nefa tsy nahita olona hafa mifanerasera taminy tsy misy ka tsy misy afa-tsy ny dokoteriny ihany ny tena namany dia izy ve ty ametraka ny fananany amin'ny dokotera soa tsy
tiany mihitsy fa sao dia olona hafa zay koa no ahiny maître tonga ankehtsika dia vatoko boribory amin'izay fotoana izay miala mainy ohatry ny nandevina alika nefa dia efa nanao mikajy ny programa rehetra hatramin'ny voalohany dia ahoana eo ihany ny lalana ho fa ianao ve tsy mahatsikaritra hoe ohatra misy zavatra manakana azany foana ho tsy hatongavana amin'ny fihinanany an'ilay fanafody ina ny tiano teny aminy tsy efimpiry zay tamin'ny voalohany le fanafody na fa matoko tao an-trano tsy nohaniny fa fanafody hafa indray ny tonga teny ambiny faharoa efa mivatsiako avy aty amiko mihitsy le fanafody ny fangaro zavakafa voadona ny falitsina koa dia niparitaka tery ary fahatelo mialiny zay tsy fantatra koa moa hoe ahoana na tonga azy tsy naminina tao arinany sotrony azy misy zavatra fahafa zany ry andra ohatry ny hoe rondro mihitsy no mahery andro ohatry ny hoe tsara vitan'izany foana izy amin'ny fotoana rehetra tadidiny hoe le nitenen'le mpamatsy poizina antsika iny raha nitaozany fanafody efa laniny zany dia tsy vita nijamba fotsiny izy fa tokony efa maty mihitsy ohatr'izay nefa izy tsy nahita eo aza mbola nandeha tsikelikely fa tsy avy hatrany dia hoe tsy nahita zany aloha efa lasany sainginy amin'ity zava-miseho ty no ahoana sa mba misy olona mbadika izao fa tsy misy an'izany mahery andro zany olona izy asa eo mpikarakara zaridainy ohatra ifaly ve tena tsy misy zava-patany amin'izao ry malala dia ianao ve mihevitra fa tsy mahafantatra ny fiarahantsika senao sy ny fijanoanako matory ato miaraka aminao izy zay ihany ny fantany rondro ny jamba fa tsy izy eno kanefa jeretsara fa tsy nilaza n'izany tamin'ny rondro izy hatramin'izao ka zay ilazako fa mety olona mahatana tsy ambarately ihany le dalaka sady zaho manara-maso azy fa tsy mahatsikaritra zavatra hafahafa mifetsiny mihitsy raha tsy zany efa ela io ny tratrako dia ahoana fotsiny ary sa ianao zany maninona asa ianao miaro azy tsy hinana ampoizina izay efa homaninao azy fa sao dia adala renao tory malala olona vato misakana asan'ny fameriko izao ko hoe za amin'ny ahoana iza ny malala ianao miara-matory amin'ny ao mantsy aza miteniteny foana ohatr'izany rery malala ty azy efa tsy andry zay avitana azy ko hoe zany manakana azy amin'ny ahoana ary zay nomeno hoan'ny rondro isan'andro tao amin'ny trano tena eto abo resy lahatra dokotera fa tena izy rono mihitsy no mifofona ny madamo hitany seary zany zay ihany dia afaka mamaly ny fanontaniany sery faly satria izy miara-monina aminy ao an-trano ankehitriny dia madamo rono ve dia tsy mba mahatsikaritra zavatra hafafa amin'izany tena matokeny misy io antofateraka ve izy matokotoko izy rysena tsy misy nametrahany fitopisany afa-tsy zahatra amin'izay taorinina faty ambadiny sankitatyarina rehefa nahitany andro izy dia anjary nyvatanteraka zany ay ny androny namadika an'izany rehetra izany ho amin'ny tombotsoany ka dia nanjary nametraka fisalasalana noho ny amiko rondro zay efa elany nahafantatra dia noho ny fitiavana dolo koa moa manton'izany mieritreritra izy fa tena avy amin'ny fony no hitiavana io zazalahy io azy tsy hay nefa fa niarenany ihany ny tanjony ka maninona raha dokotera raha tonga dia lazaina amin'ny rondro no marina dia amin'izay no afaka mandray fanapaha-hevitra amin'izany
mbola nihiratra azy ary se io masony io tsy mety ninjy zavatra hitany sy nitantaraina taminy izy maika ve fa amin'izao efa tsy mahita zao tsony fa ahoana dokotera efa niteny taminy ary namerimberina taminy an'izany inybetsaka tokoa fo miambola nandray tanàna ny fahasalamany sangy tsy mety nino izy ka rehefa tsy mety nino anao izy dokotera maninona raha zandray no anandrana zany aloha tsy manana iaiaotinamanadranisy faly afanahoany raha nilazy zany tamindrondro androany niapitsy niny any de efa nisy nanapaka ny fraian'ny fiarako tsy fantatro na tamin'ny fomba hoana na tamin'ny fomba hoana n natokavan'izany a fa de saika maty a fotoana afatahorin' izay indray nandrasana lehilahy dimy mitondra an'ireny boiron misy fantsiky reny a tao amin'ny parikina ny hopitaly fiaran'ny polisy manao patrouille amin'ny alina nanavitra tamin'izany zany niapiton'izay de nisy nalefa sms taty amin'ny findaiko nampitandrina ny tokony analavirako andrombo ka nanina raha nentina teo anatria manam-pahefana ny rara mba asy ho fiarovako ny tenako no azoko nentina teo manam-pahefany zay mantso a de zao za hitany se tsy manino zao saingy rondro kosa tsy voariko amin'izany fanahoana dokotera satria rondro mihitsy angeno milaza fa tsy maninony de tsy nisy azo natao rehefa verihevitra izy de nanao zay fomba nanalavirana amindrondro ka niany eritany de nanolo ny fanafody zay fanomeko androndro ifangarom-pozina ao anatiny fanga moa zany tsy maintsy zay no ahafahany mandresy lahatra madama ka madama ke zany efa tena azo ny atao am'izay tia anaovana azy raha izany ady eo a zany rehetra zany misaina sy mandinika rondro ary marani-tsaina tokoa e saingy eo amin'ny fitiavana izy no malemitra se a de nroso tam'izay fanamposonina tsy kelikely zay izy ro am'izay mantsy ny vata tena ny rondro mihitsy no mahatsapa fa iza zay dokotera mpitsabo azy no manao an'izany rehetra zany fanafody aniny am'izany de io rondro tsy mahita tsony io nefa rany zao izy ireo mantsy efa manakaiky ny tanjony satria efa jambo rondro ary za zay niara ao zatra am'izay ty nanjary nanalavitra azy ay ve zay no nylazako tamin'izay tany am-piandohana fa tamin'izany a no efa nahatsintsy zavatra fafa tamin'izay fanafodiny meko androndro rehefa mihinana le fanafody izy androany de misy zavatra hafa miseho aminy ny pitso zay tsy mifandraika amin'ny vokatry ny fanafody omeko azy akory ka efa imbetsaka ny nanolo sy nanova-tapoka ny fanafody zay efa voasoratra hoaniny zay angeny nampiaina ny fatrampozina mineny zareo azy lalan'izany dokotera mba mbola teo akaiky ny aty toy izao ny fahasalamandrondro rosea eno a dokotera ka ny tena olana amin'izy ity koa nge de hoe mety misy fotoana ray itify any ao anatin'izao asako sy ny fanakaikizako azo ao ka ihinany any any poziny io indray azatonona fa tia mady mizely malala ity fa mipetraka ao an-trano ao mihitsy am'izao fotoana izao io indrindra zao ny mavaky ny saiko rosea io ny tena tsy tao an-tsaiko fo ny anamolavolany ty tetikity ny amin'ity olo tia miseho andro ty raha ny fahazahoaka azy de io mady mizely malala io mihitsy aza ny tena maniry misy andro faran'izay angana mitetika izy ireo tetika fahiraisana ny azy io rosea ary samy manana ny tombotsoany reo de ahoana ny atao amin'izy ity dokotera omemhevitra aloha fa tena sady mitaitaina ny matahotra mandreha an'izany zavatra tantarainao zany madamo rondro ny tena mampalailao anatin'ny tantara tokony maloatra any zay aloha ary maninona raha ampahafantarina ny madamo rondro so tetika amin'ny fiarovana azy zao e lazaina ny momba anao ny filazana ny marina ny madamo rondro tsy vahaolana ary faly a efa impiry ary any mamerimberina ny sean'izany tsy haiko aloha raha mbola tia se ny ovelona de sory ao anatin'ny lohan'ny se mihitsy zany azafady ary dokotera zay no mba takatra ny saikiko asa miakina manay zao tanterahany se zao ka tsy tokony anao tandrevaka se
fa inona ny mahatonga ny faliteny an'izany? Ka eo amin'ny malagasy inge ny zanaka no areny Fa tsy efa manan-karena ve azy zao e? ka hafa ihany inge madamo izany manan-janaka izany Ka za ohatra ny tsy hiteraka izany. fa inona kosa ny antony madama? Fa ngaha kosa moa ny anambadiana tsy mba hiterahana ka indrindra ny oriana ny iza no andova sy andray an'izao fananana rehetra zy isasaranao zao. Tsy sanatriako hoe izany tsy miteraka na izay vadiko taloha efa maty izay, fa tena safidy mihitsy izay ny tsy hiteraka ka. Ary raha ny hoe iza no andova indray, fa ngara tsy misy zaza dia tsy misy olon-kafa andova, isika ange tsy afaka mitondra ninina manaraka any am-pasany ka ny amin'izay indrindra mantsy dia sanatria kosa aveo ka olona izay tsy tokisanao na olona tsy anatin'ny fianakaviana no andray an-tanana ny fananana rehetra. Inona zao mampimeanao amin'izany madama? Ka ianao aza moa vao oviana ny nahafantatra mieritreritra n'izany, maika fa zaza niara an'ireo fananana rehetra ireo tao anatin'ny taona maro dia tsy mba nieritreritra an'izany ve aho ianao? Eny saingy ny olona atokisana dia tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreny na ny zanaka ihany. Saingy ny ray aman-dreny moa efa tsotsoty. Mbola adihevitra koa nge izany na zanaka aza mbola misy ny tsy azo itokisana, ary ny sady tsy havana ny tsy zanaka mety misy azo itokisana tsara ihany ka. Ohatra ny ramose dia gaga hoe inona no antony tsy hanononanao ny anarany mihitsy nefa izy zao no miaraka monina amiko eto. Tsy maintsy izy ange izany no andray an-tanana an'ireo arenako ireo aoriana ny fahafatesako e. Sa tsy mendrika an'izany izy ry faly? Ka zanga moa ny teny an'izany madama. Sady izy mbola tanora raha teo. Eny lazao izay hevitrao e, mahita olana any amin'izany ve faly? Ahoana moa madama nidirako amin'izany malalaka amin'ny safidinao tokoa ianao ka. Ka izy ary e, rehefa tsy andry dia iza. Manam-potoana olanina aminao a dokotera, ka miala tsiny aminao indrindra. Fa nahoana? Sa andositra ny famarinany zato ianao? Tsy misy tokony andosirako ka. Ianao izay mpamosavy olona mihitsy izao no tokony andosirako. Ty vavanao tsy nitenanao na ny olon-tianao ve ny tokony ho tenenao an'izany? Izany na ninona? Tsy misy takona izay tsisy eo mademoiselle Malala. Zao tokoa moa izany zao nareo efa tsy mahavita miafina manolona tsony Ataoko fefa ampiny nataonao ary efa betsaka ny vitanao. Ka aza-pianao tsony izany dokotera. Za nge nandrokanao tamin'ny asanao teo anivon'ny fianakaviana fa irondry tenany mihitsy e. Izy no nianjadiny nataonao azy. Ka nahoana ianao na ty amiko indray no miteny an'izany? Mandehana any amin'ny rondro miladilady dokotera. Nareo sy andry ny tena ambadika izany. Ary samy mahafantatra an'izany tsika e. Tadiavinareo igalabonana ny arenandrondro. Fa malahelo toerana ve ty dokotera ty e, fa tokony ianao ny galabona amin'izany satria na dia niezaka ny nanatona azy tamin'ny fomba rehetra tokoa azy ianao dia tsy mety ny antefan'ny fitiavany, fa hiandro ny teny. Safidiny izany e. Efa nahazoazo taona izy ka aloha mba haka ny tanora indray. Nareo sy andry ny tena tao ambadiky ny fanamposinana azy e. Ianao izao no nailoniko. Izay izao ny zava-misy. Za nefa dia miteny aminao fa harovako hatramin'ny farany rondro. Inona nefa ny azonao atao eo? Tsy hoe lavitra azy akory dia hitaza-potsiny Ka tsy havita ninina akory ny fitseranao azy dokotera. Raha mba fantatro rondro mantsy ny fikasandratsinareo amono azy Tsy mamono azy izay ka. Mbola tsy amin'izany aloha ny tetika fa mbola zavatra hafa izao ny tanjona. Rehefa avy eo hita eo ihany ny amin'izany. Takizay efa nataonareo taminy. Ny ainy sisa ny tsy afaka. Zao izy ao anatin'ny fahajambana ka dia tsy mahamenatra anareo ny manao izay ataonareo ao an-tranon'ilay olona ao. Inona nefa ny olanao amin'izany dokotera? Inona ny olana? Rondro ny mampalahelo ahy.
ka ianao tsy mety timiko. Raha tianao izy tsy nanilika anao ohatry ireny. Hitoriana nge sisany tsy nataony anao e. Olona nanam-poizina azy zao kosa ve moko? Na zatsy eo amin'ny toerany aza? Tsy mbola vita ny ady e. Saingininay efa kely. Eno oa. Zay fa aza matahotra ianao fa nateranay fera-paharany any ianao rehefa ohatrohatr'izay e. Vehivavy tsy vanina. Fa misy zavatra mahagaga ao anatin'izany zavatra nambarany taminao izany ry malala. Inona ry andry? Fa ahoana moa izany no nahafantarany fa miaraka atao amin'ity trano ity tsika? Ianao ve tsy nandinika an'izany e? Eny tokoa. Tena tsy tao an-tsaiko marina izany a. Izy rondro efa tsy miresaka tsongy. Indrindra na rondro aza hatramin'izao tsy mbola mahafantatra ny fisiana ho ato amin'ity trano ity. Dia ahoana ny tenenany aminao fa tsy mahamenatra tsika ny manao an'izay tiantsika atao ato an-tranon'ny rondro ato? Dia inona marina moa izany no tena dikan'izany tenin'izany ry andry? Tena misy zavatra hafahafa ry malala. Izany tokoa ve? Tena mety ho izay io a. Inona ny eritreretinao? Ny amin'ity tetika ataontsika mandamoka isan'andro ity re. Tena mbola nohiny dokotera iny ihany. Ka ahoana nefa no avy tany an'izany aminao e? Tsy misy zavatra kisendrasendra izany ry malala. Ary tsy misy fifandrifian-javatra izany hatramin'ny voalohany fa tetika efa maty-paikana rafitry dokotera izao zavatra izao. So ihany fa nisy an'izay fionana tamin'izay nahazoantsika ny eritreritra ny tena marina. Andry a, tsy misy azoko izay lazainao marina e. Faly io ry malala. Maninona? Dia ahoana ary izany nataontsika e? Fetsy izy. Ary tena fetsy. Noho izany dia mila mitandrina ao anatin'izany. Dia inona ny atao? Rehefa tsy navelany ho an'ny rondro ny poizina mahafanina, dia omentsika amin'ny faly kosa ny poizina mahafaty. Izay mihitsy. Rehefa izany dia hita eo indray ny amin'ny dokotera izay mbola tsy mijanona manembatsembana ny fikasantsika hatramin'izao na dia efa nilavitra ny tokoa aza ny misy azy. Zahay angeno efa nambarako taminao ny amin'ny mpanao zaridaina io e. Ianao nefa tsy nety nino ahy. Izao mibaribary amintsika ny tena marina aminy. Tsy tonga ho azy teo izy akory fa i dokotera ny nandefa an'io taty. Dia tonga mitanjona izy amin'izao fotoana izao. Mandra-pahafantarantsika hoe iza marina izy. Izay tokony atao aloha andry verina. Lozanao mitanisa an'izany fotsiny eo indray. Fa tsy efa mazava aminao ve ny voalazako teo? Ny inona? Omentsika azy mipozina izay nosakana tsy ho an'ny rondro. Izay ny famaizana tsara indrindra. Fa nga iny zazakely aminao ka ho mora ohatr'izany ny fanatanterahana azy ka. Sady izy raha teo efa mahafantatra antsika nge izany e. Ka ataoko fa efa mailo amintsika ihany koa. Saingy izao fahafantarantsika ny tetika izao tsy mbola ho an'eritreriny ry malala. Rehefa sarotro izany dia tia basy ity.
Angana foana amin'ny fotoana rehetra ty. Izay no tokony ataonao. Zany ny tena hoe tsy izay iainana ka ny fitombenana no an-taninafo. Raha izany ry andry dia aleo mihitsy izany hikarakara momba azy vitanao ve nefa? Tsy ampafirin'ny nefa nataoko akory izany e. Raha ny tena tiako aza dia tonga dia taperina ny ainy. Tsy hitako hoe inona mbola nambatambazana azy eo. Efa mahafantatra amin'ny marina rehetra izy izany ka mety holoza mitatao antsika ry andry Eny ary omeko andriny fahefana amin'izany anky malala. Zary madama teo tsy tazako ny voaboaka mihitsy andro amin'ny maraina. Aza hitako ka nisy zavatra niseho teo alina. Zaho aloha efa elaela ihany vao niala tao ambadiky ny varavarana feno koresaka tao fa tsy naheno zavatra hafa fatsony vao nandeha natory. Ohatra mangingina vavy izany androany. Andraso aloha hanondraka an'ireto voninkazo reto amin'izay. Aiza mbola tio teo. Sady zao ihany koa mba tsy eto andro sy malalaka mba afaka manao an'ity asy tia. Rehefa tafaverina eo indray mantsy ireny dia mety tsy tafaverina amin'ny asaka eto an-jaridaina eto siny fa tsy maintsy mangila tsofina amin'ny fiainona ny tetika ataony sy ny fanakanana an'izany. Madamo Rondro dia mandra-pahoviana no ahavitako miaro anao amin'izao nefa. Tokony raha milaza fa efa tsy ho ela intsony. Zany efa ity tena misalasala amin'izao zavatra izao. Rehefa ela ny ela mantsy tsy maintsy ho fantatry andro sy malala ihany ny tena marina fa manakana ny tetika izy ireo ary amin'izay dia tsy fantatra tsoa izay mety ho fiafarako. Ohatrany misy olona tamin'izany. Fa izy ty vehivavy tamin'ity. Falea Rondro fanga falitsery andry fanga izy tsy any an-jaridaina any ihany ka vao avy nitady azy tany afa tsy any izy ka ohatrany nanafatra marina anka izy ankeo izay fanga izy tsy niteny taminao. ko raha tsy izany ave hipenipenina hitady azy ohatr'izao ka laza fa nafaran'ny olona any amin'ny zareo mantsy izy ankeo fa hoe misy raha makilana azy ony. Inona izany? Ka tsy niteny izy ohatry maika be fotsiny izy niala teo izay Ay ve? Eny efa tsy hiverina eo ihany ve izy Ay. Fa ndao amin'izay aloha any an-tranontsika Rondro misy surprise efa nomaniko ange ao fa surprise inona izany ry andry? Fa nga tsy tadidinao ny daty androany. Fa inona androany? Toa sady tsy anniversairako ny tsy anao ka. Fa atsika roa mitambatra fitsikerenan'le andro ny fankahitantsika voalohany an'io Rondro adinonao sahady ve?
marina tokoa izany. Mandra-panana antsika roa daty mariazy ankalazaina dia ty andro ty aloha tsy maintsy ho tsaroantsika foana eo amin'ny tantaram-piainantsika rondro a. Tena marina izany ry Andrea. Ka noho izany indrindra dia ndao mandro soa ty hatrano e. Ao ietso tantanako izany malalako izany. Fa inona Andrea? Ary mipetrafa efa nikarakarako an'ilena andro tena ankafizinao indrindra ianao. Izany ve? Eny aky malala. Oay, saotra indrindra Andrea. Eto ny toeranao. Mipetra? Dia aiza ianao izany? Zavy avy eto ka. Eto akaikinao eto ihany fa ho aiza ry amo e. Oay, tena tsara ery izany fofony izany a. Efa te hihinana an'izany nandronao izany sady a. Aza maika fa andraso fa anako ny malalako. Eny tokoa. Ao, ary tsara be a. Zany ve? Ary anga ianao tsy mihinana? Ihinana ka? Sangenao angeny tena nikarakarako an'izao sakafo izao e. Ka fafinaretana ho andrindra ny mamahana anao. Efa betsaka izay laniko izay fa mipetra amin'izay re mba mihinana ihany koa e. Zany e? Zay efa betsaka tokoa izay laninao izay ka andraso ary re akatoerana amin'izay ary aho e. Aiza miverako Andrea? Avy ary amin'ny ankavananao? Ay ty. Efa nifenoko daholo ny verantsika rehetra ka tonga dia sotrorondro a. Mampody eny ery izany ranom-boankazo izany. Eno a. Tena misaotra amin'ny fikarakarana Andrea. Aza mbola misaotra aloha e. Anga vita an'izay. Fa mbola misy inona ihany koa? Mbola misy surprise hafa ka. Izany ve? Andao, mandro soa ianao. Mandro soa malala. I Andrea? Aza miteny aloha ianao e. Fa izy zany ry Andry. Zany ry Andry. Malala re io e. Malala iza fa nga ianao nanasa olona hafa koa? Tsy olona hafa malala akory fa efa tompotrano ihany. Sa tsy zandro malala? Maninona? Zany tokoa e. Efa tompotrano ihany ary ho tompony tanteraka tsy ho atsy. Tsy azoko. Fa izy zany ry Andry fa misy inona? Izy zany tovavy zany? Malahelo tokoa fa tsy mba afaka ny fanatry masitsika sy ianao. Tsy afaka mahita tsony ianao satria jamba. Saingy za mahita anao hatrany ary efa ela tokoa aza ny nahitako anao. Fa izy ianao? Za ve? Izy no fofombadiko rondro a. Fofombadinao ahoana fa nga? Ie, izay sisy no hivady. Tsy maninona rehefa izay ny tianao. Andraso aloha azavaiko aminao tsara fa ohatrany tsy azonao le izy e. Itsika sy ianao no hisoratra androany fa izahay sy malala kosa no hivady. Andry, efa nahapoziposiko ihany zo fivadianao izao e. Ka izay indrindra nefa no nitenenako hoe mieritrereta tsara aloha. Ny fanabadiana mantsy tsy kilalao. Ka zange resy lahatra ny hivady sy hisoratra aminao rondro malalako e. Hisoratra tsika fa tsy hiara iaina aminao a. Zay le izy. Dia inona ny tanjonao amin'izany? Ndry, miarenanao rehetrako. Fa tadiavinao fa
andeha fotsiny amin'izao anga hivady tsy misy ninnininy izay sy malala. Aoka ho fantatrao tsara rondro fa efa atao nanomarangeny efa nanomanana ian'izao tetika izao e. Andray ry andry, tena tsy nampoziko ianao. Sangy be ny mpanakatsakana ka tsy maintsy mbola nahilika tsikelikely reny vao tonga amin'izao. Tena lehilahy tsy faniny ianao. Ny vola ny herin'ny fiainana rondro dia ny tsy azo kokoa nefa dia hoe fa naninona zany dia lasa mivangongo ao aminao daholo izany arena rehetra izany e. Ka mila miasa sy mifofotra ianao raha te ho tafita eo amin'ny fiainana fa tsy mamatam-bonina ny amin'ny hafa fotsiny. Tsy mety izany. Niasa ihany aho teo aloha fa ohatrany tsy mety tafa. Ka tsy mandeha amin'ny lala marina matoa tsy tafavoaka e. Fa ianao io zany nandeha tamin'ny lala marina. Ny fomba nahazoany ny vadinao an'izao fanananao rehetra izao tamin'ny fahamarinana daholo ve? Azy zany e. Saingy inona no nataoko anao no anaovanao an'izao ry andry a? Mba nitianao ihany ange ahy e. Saingy za tsy afaka niaina miaraka aminao mandrakizay rondro a. Mazava aminao angam'izay. Diso fanantenana taminao ary andry a. Ianao izay nanakinako ny fiainako ray manontolo. Atao ahoana moa e. Tsy mety amiko ianao fa efa lehibe loatra. Tsy mety amin'ny fitiavako ianao fa mety amin'ny posiko. Dia mieritreritra ve ianao fa anomeanao mora foana ny arena tadiavinao a? Andraso aloha hisotro ranom-boankazo mihitsy hanazavako azy tsara aminao ka ohatrany tsy misy azonao mantsy izy zany. Tsy ny ranom-boankazonao akory no sotroako ty a. Iny ianao efa iny tapitra ny sotronao iny fa ty kosa ny aty. Eny e, fantatro tokoa fa tsy hanome an'izany mora foana ianao ary efa ela ny omana tamin'izany fony mbola teo azy dokotera iny. Zo ve? Saingy izy foana moa nanakana anay tamin'ny tetika efa nomaninay rehetra efa hatramin'ireny ka hatramin'izao. Tena tsy vaninareo e, tsy vanina. Tsy maintsy natao reny fanasoketana azy ireo mba inonao tokoa fa tena izy ny ratsy. Zay indrindra. Matanjaka loatra mantsy ny finamananareo ka tsy maintsy matanjaka ihany koa ny fanaratsiana nandresen-dahatra anao vao nanaiky ny nanilika azy ianao. Dia zony fara tamin'ny fahajambanao izao. Andray? Ie, tsy hanaiky mora foana tokoa ianao amin'izao. Saingy rehefa hiakatra afaka andraso hoe afaka minitra 2 na 3 eo eo ny dozany fanafody nafangaro tamin'ny sakafo nohaninao teo reny a vo anaiky mora kely ianao. Zany no izy ry ty a. Ka tsy a aza vonoina andry a. Tsy mbola ho faty akory ianao fa anao sonian'reto taratasy reto e. Taratasy inona e? Taratasy manome fahefana hitantana ny arena rehetra noharinao na an-tsaha na an-tanàna ao aorianan'ny fahafatesanao zany. Mpandova azonao? Tsy a, tsy anaiky an'izany a. Mampiome akoa ty ianao ty ka ny sainao tsy anaiky fa ny tananao no anaiky rehefa malemy amin'izay io sainao io. Io ihany ange mifototra izao fiandrasana ela loatra izao rondro e. Tsy anaiky hatramin'ny farany aho a. Ataovy izay ataonareo. Ka miandry tsika e. Efa kely sisa nanana azy. Kay, marary any fa lohako izany. Ka ahoana izany doziny? Mahery eo. Elo izany fa avoa amin'izay ilay taratasy ry malalako a. Faly a. Faly a. Vonjy aho. Taloha faly no afaka namonjy anao sy niaro anao fa zao izy efa tsy havita ninninina tsony rery rondro a. Faly efa nalefa malala elo lalana ary anaraka azy ao aorianany fanaovana soni ihany koa ianao ka afaka miantso vonjy ianao fa tsisy aheno anao eo akory. Iandra. Aiza le taratasy ry malala? Aiza fa taraiky be tsika. Taraika be ho izy ny avy any an-tanàny zay. Faly a, maheno aby ianao e. Tsy misy falinao zany eo ah. No sady tsy misy faly aminao tsony koa eo e. Madama, ty ary e.
fa ahoana fa taizy tia no mitsangana ary malala ka eo mihitsy ange saika anontaniako anao efa ela teo e saingy anao moa tsy nisy nyresahana mihitsy fa naninona nefa raha tonga dia nitaperina ny ainy raha nanahirany e tsy nahita izay nalehan'izy io mihitsy madama tsy nataondry zareo inona kory ianao aka efa tsy ho elo io dia efa alia mitsiahatsiaro ny tena antsony e ary andraso esoriko amin'izay ty soromaso mainty anaovako ty dia mihevitra ve nareo ry fa jamba spana ary tsy nahita tokoa hatramin'izay fa ahoana zao e indrindra fa ianao ry andry fa jamba ve ty sa mody jamba e tsy tsy jamba velively araka nanampoizananao azy hatramin'izay ty rondro manoloananao ty ry andry zany tokoa ve madama hitako daholo hatramin'ny zava-miafina sy bitika indrindra aza fa hoany zao ry andry tsy tamin'ny andro nahatongava amin'ny falitato ihany akory vao nandamoka nitetika areo fa efa nandamoka hatramin'ny voalohany mihitsy fa dia lazaiko anareo fa ngareny fanafodiny meny dokteranao reny tsy kay manaikitra be ny lohako fa maninona ary azany aza vaiko aminao tsara fa ohatr' izany ny fiasan'ireny pozana saiko omenareo ary eny za koa moa tsy mbola tratrany fa ohatran'izany le izy malala fana ka na za koa ary ange za ohatra afafy zany ry andry no heverinareo fa tsy fantatro ny tetika saika ataonareo tsy voaingana fa efa ela ny nanara-maso anao sy ny fiketsikeo rehetra ry andry ary dia tsy nisy niafina tamiko fa ireo masoko roa ireo mihitsy no nahita tsy vita ny nandrefy fotsiny fa tena nahita tokoa moa izany nareo sy ty vehivavy ty ny fanomananareo nitetika reo rehetra indrindra ny zavatra nikendrenareo tato an-tranoko tato tena olona tsy vaninareo mpamon'olona mifona rondro mifona re malala daholo angeny tao ambadika reny fa tsy za e vonjeo aloha fa marary nareo roa mihitsy ny tena raty saina e tsy mba mitsindry izay nefa ranareo akory madama fa tamin'ny fomba ahoana zany ny nanan'izy ireo an'le pozina saika omeny anao efa teo foana ny nanara-maso an'ireo tsy hainao rery akory no mihain'ny resaka nyfanaovana eo amin'ny efitrano ny tokanao fa naizah ihany koa aza ka riko avy amin'izany ny fanomanana n'ity tetidratsy ny androany ity ary ianao mihitsy no nikendreny voalohany tamin'izany raha tarakely foana teny anjaritaina teny tokoa aloha no nisy mively mafy avy anoerina ny atoko e ka dia torana teo za indro faly ianao ve raha tsy izany tonga aloha tena efa matin'ny malala ianao ohatr'izay hitanao io basy nipitika avy eny tanana io no saika aminony ianao jerefa efa tsy voatazo ny tanany tsony zany no ny herin'ny pozina laniny angambany tsy maintsy nofatorako teo amin'ny toerana tserovanao teny io ianao aloha mandra-pahatanteraka izao zavatra ny maniko an'ny mpamatiko izao modina anao izao fikarakarana rehetra izao izy mbola tetika entina napozinana trany ka rehefa vaomana izany dia nampifamadihiko avokoa ny sakafo rehetra ohatr'izao ny resaka ny fanaovan'izy ireo tao efa vohomana avokoa reto ro malala dia aiza daholo le vovon-javatra araraka amin'ny sakafony ty e andraso atao betsabetsaka tsara amin'izay vetivety foana dia miakatra ny doziny zay dia aiza koa ny ranom-boankazo sotroiny tsy ty ve zany raha eto izy no mipetraka e eny tokoa ataovy betsabetsaka ihany loana vakarakaraiko
tsara reto hoe zay vonona tsara daholo reto fa mandehana amin'izay ianao vitao ny opération anao sao dia iny indray no anakana antsika amin'izao sakafo mahafinaritra rahantsika telo faran'izao. Za kosa andeha hiakatra isy olo-akanjo vetivety dia hiantso androndro amin'izay. Izay ny resaka amin'ny fanaovan'ny rektor faly andray madama. Rehefa lasa niakatra tany izy dia nampifamadihako ny sakafo sy ny ranom-boankazo dia ireo ny sotron'ireo izany. Vonjeo rehefa marary. Tsy za fa iantry. Mangina teo nareo hoe marenina fa nany mijery anareo aza marikoriko ve fa ino izany ny fiaran'ny dokotera io miaraka amin'ny fiaran'ny polisy. Fa izany ny antso azy? Za madama. Ay, no heveriko fa himaty mizely malala mantsy ny namatotra tao amin'ny garazy tao. Ka raha vanta ny vovovako ny fatorana namatorano ahy dia niantso ny dokotera fa nieritreritra hoe mety tany domondozy ianao dia izay avao nakaty. Ay, Ondro, fa ahoana? zo Tsy maninona akory ianao? zo mifona. Avy eto an-tratrako. Dia izay nazavaiko anao izay mifandeha ny zavatra rehetra hatramin'izay ry soa. Ay ve, nefa naninona raha mba niteny tamiko ianao raha nieritreritra an'izany ihany? Nety mifahatokisana azy aho ka nanjary nisy fisalasalana be dia be teo anatrehan'ny zavatra izay lazainao sy ny tokony meny aho. Ny any arofanina napetrako fotsiny tao anatin'izany dia hoe aleo mihitsy aloha tsy miditra amin'ny resaka fisorasoratana amin'ny andra raha tsy tena hita izay toetrany. Zao izy zao dia mibaribary taminao tokoa. Sa angera ny lazan'izany taloha niheverinao fa hoe asarotam-piaro e. Ka mandainga indray ary ianao raha tsy misy asarotam-piaro kely ihany avy aminao teo anatrehan'izany. Ka rariny aho raha ho sarom-piaroko. Efa mba ela ihany aveny mba nanam-panindriana teo anatrehan'izany nefa dia olona mikasa ny anima sy amodika anao indray no nahazo ny toerana. Okizay ry soa, dokotera Zo mantsy, dokoterako. Dia tao anatin'izany fotoana rehetra izany ve izany dia tena tsy nahatsikaritra anao hoe tsy jamo izany akory izy ireo? Ka na ianao aza moa tsy mahafantatra an'izany ko. Eno a? Izay mitetika hitako anapibetsaka ahafantarako ny tena marina. Fantatro fa miankina tanteraka amanaina ny zavatra izay ataoko mantsy. Eny fa na ny fahatongavan'ny faly sy ny finiavana monjy aza tao anatin'izany. Ka tsy efa mba fantapantatra kosa ve fa izany nandefa azy tany? Niaro aho tamin'izay zavatra tsy hitako faly, ary tena nahavita ny andraiky ny nampanaovina ho azy tokoa. Azo ametrahana fitokisana feno tokoa raha hifaly rondro. Eno a, fa lasa izy ary izay e. Tsy efa lasa mifampitaritarika an'indray izy sy anitra. Fa ahoana marina izy sy ny zanakao iny e. Ohatry ny vakatiana eky izy ry Zo a. Lehibe ireny ka izay ataony ihany e. Eno a. Aleo ho an'izy roa e. Ny mpanao ratsy ihany koa efa mibaby ny valinasany. Ka menitsika sy ianao zao no tokony heveriny. Izay indray. Natolotry ny Orange. Fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitohy nosoratany sederana antenaina Rabearnala. Novy aloha amin'ny Louise Ravelso. Niaraka tamin'ny Valy, Christophe Rabearmanana ary Ralala. Nandray feo, Mamy Arvony. nandrindra ra teknika, Aro. Nana Tontosa, Nanja Vasafindrakoto. Tety dratsy.
Manahoana raha any Madagasikara? Salama tsara kizay a. Manjaitra ny akanjony zandrindry zahat fanaovany amin'ny fety nony. Saika andefa vola mihitsy io anaovana surprise ho azy amin'ny anniversaire. Zany ve tsy mbola taratasy be mandefa an'izany? Tsotra kely. Mampiasa application Orange Money Europe fotsiny dia vita. Ianao koa ilazao ireo akaikinao any Europe andefa vola makatỳ Madagasikara amin'ny alalan'ny application Orange Money Europe. Tsotra ny sady eo ihany dia tonga amin'ny compte Orange Money anao ilay vola. Orange Money, mihinana ny sakany, azo antoka kokoa.